Ny tarina kosa ny fepitona nafahan'ireo antoko politika eto Madagasikara manavao ny antota taratasiny sy ny fisiny eo anivon'ny ministeran'ny Atitandy. Nisy araka izany ny fanapahan-kevitra niraisina teo anivon'ny filan-kevitry ny ministra ny Alarobia lasa teo. Fanazavana hoentin'ny Marc Antiana eo amin'ny sariny Sirako Torson. Antoko politika valo sy roanjato efa nitsangana teto Madagasikara na vitany fanavozana ny antota taratasy ny fahasiviny volana janoary lasa teo. Fepitona farafametrahana ireo antota taratasy ireo araky ny voafaritry ny lalàna Manakery. No alavaina izay fepitona izay raha araky ny fanazavana Andriamatoa Tery Rakotonarivo talen'ny kabinetra ny ministera ny Atitandy. Satria araky ny voalaza ny diditsy volana voalany io dia alavaina mandra-pahatonga ny fepitona farany fametrahana ny filatsahako fidina amin'ny fifidianana ho avy izany fepitona izany, zany hoe mbola manana roa volana eo ny antoko politika tsirairay avy. Ao ireo mbola hametraka ny antota taratasy mpanavaozana zay tsy mbola natafapetraka mihitsy zany hatramin'ny fahasiviny volana janoary. Ao ihany koa nefa ireo nametraka talohan'ny fahasiviny volana janoary fa antota taratasy tsy feno satria dia misy demandy fangatahana fotsiny no napetrany fa tsy misy antota taratasy ao anatiny. Nasiny ty teknisianina eo anivon'ny ministerany Atitandy ty teny ihany koa ny resaka fanomanana ny fifidianana. Nambarany ary fa atomboka amin'ny fomba ofisialy ny Alarobia ho avy izao ny fikarakarana ireo olona ampitaona ka tsy mbola manana kara-panondrom-pirenena. Ny tena zava-dehibe amin'izao fotoana izao dia ny fanomezana kara-panondrom-pirenena ireo malagasy feno 20 taona no miakatra zay mahatratra 5 alina sy 8 hetsy voalazan'ny senita fa tsy mbola manana kara-panondro no zany tsy azo soratana amin'ny fifidianana vokany tsy afaka anatotosa ny adidiny amin'ny fifidianana. Amin'izao fotoana izao dia efa azo ny apahambola nomeny ny eo avy eo anivon'ny ministera ny vola sy ny teti-bola mahatratra hatrany amin'ny 1 milliard 200 millions d'ariary. Efa manao ny ezaka rehetra ny eto anivon'ny ministera ny Atitandy ankehitriny ny amin'ny anombohana ny asa tanteraka. Efa nalefa ny baiko rehetra any amin'ny lehibe ny distrika anomboka ny fanomanana ny antota taratasy rehetra anatotosana n'izany fanomezana kara-panondro mamaim-pony zany izay tsy maintsy ialoavan'ny fitsarana amin'ny teti-vohitra hanomezana didim-pitsarana misolosora-pahaterahana. Io le jugement supplétif. Mahakasika izay fanomanana ny fifidianana izay ihany dia nambaran'Andriamatoa Tery Rakotonarivo fa efa vonona daholo ireo volavolan-dalàna rehetra mahakasika ny fampiatsoana ny mpifidy. Ny fanapahan-kevitry ny governemanta no ho an'ny sisa andrasana hoy izy.